5G Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Antoy androany tao farafangana sy fianaratsony fijery filoham-pirenena mivady ny faritra Atsimo Atsinanana tao aorian'ny fandalovan'ny Livroza Batsiray. Fidirana izay nitondrana fanampiana ho an'ireo mponina trabony, eo koa ny fijerena vahaolana ho an'ny fanarenana. Ny fijerena ny fahazahoan'ny amponina ranosotro madio amin'ireo faritra rasivatra ny Rivodoza no isa no ataon'ireo mpiara-miombonantoka tahaka ny banky iraisam-pirenena UNICEF. Firenena mikambana ola aram-pahamiana araky ny nambaran'izy ireo tao aorian'ny fidinana natao al-tany Mananjary. Navesatra amin'ny fahavoazana vokatry ny fandalovan'ilay Rivodoza Batsiray tao amin'ny distrika Nikongo, miisa 970 ireo namony aina raha ny vaovao ofisialy voaray ho ny solombavamboaka voafidy atao an-toerana. Lava mifokon'olona ireo andianjola mpanao fanafiana natao amin'ny fokotany Ankarefo Gara a distrika Toamasina faharoa. Tranombarotra vavety no matetika tafian'ireto andian'olon-jatry ireto ka tratry ny vedam-pandriky ny fokon'olona farany. Maresaka iraisam-pirenena amitoy ankehitriny ny fanatanterahany filoha Frantsay Emmanuel Macron ny fihaonana amin'ireo filoham-pirenena sy tompon'andraiki-panjakana ao Eropa atsinanana ho famahana ny krizy mahakasika ny Ukraine. Niona tamin'ny filoha Ukrainiana izy tamin'ny ity androany ity. Ny andeteny revatra. Kafaliana indray tompoko lasy tompoko baviny izy dia nantokanano amin'ny ity talata alina ity fotoana vaovao tamin'ny Akolo Deveka Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nitoy androany tao farafangana sy fianaratsoa ny fitsidian'ny filoham-pirenena mivady ny faritra Atsimo Atsinanana tao aorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray. Vidinana izay nitondrana fanampiana ho an'ireo trabony. Abraham Randriamanana. Amin'ireo distrika 5 mandrafitra ny faritra Atsimo Atsinanana, kaominina 870 ary fokotany 420 sy 700 no divitry ny rano vokatry ny fiakaran'ny renirano nandritra ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Ho an'ny ao an-tampon-tanàna ny farafangana, mahatratra 740 hatreto ireo trabona ary foto-dravitra samary toy ny sekoly no rava raha ny fanazavana. Nanatanteraka fidinana tany an-toerana androany ny filoham-pirenena mivady nitondra fanampiana sy nankahiry ireo trabona tany an-toerana. Vatsitsinjo moa dia araka ny fantatrareo dia ifampitsinjovana vatsy entina haminona ny banga hiatrehana an'izao Rivodoza izao. Tsy vita ny vatsitsinjo ihany, tsy vita ny vary ihany fa misy voamaina, misy savony, misy menaka sy ny kojakoja maro samihafa izay ao anatin'izany vatsitsinjo izany. Fa ankoatran'izay dia ny fandaminana ihany koa dia misy tolona satria maromaro no ravatrano. 350 sy 700 nisan'ny tolona izay andiany voalohany omena ho zaraina maimaim-poana. Ho amafisina ny fanomezana ny fitsaboana maimaim-poana ireo mponina amin'ny alalan'ny fametrahana ny unité de santé isaky ny boribory tany ao farafangana raha ny nambaran'ny filoha. Mpianatra miisa 20 sy 300 ankehitriny no tsy afaka mianatra ao EPP Anivorano noho ny fahasimban'ny sekoly. Nanome toromarika ny filoha nandritra izany amin'ny anamboarana ireo toeram-pianarana ao amin'ny distrika ny farafangana sy ny faritra Atsinanana. Tao aorian'izay, nitsidika ny tanàna ny fianaratsoa ihany koa androany ny filoham-pirenena. Isan'izany tao amin'ny université izay nahitana fahasimbana vokatry ny Rivodoza Batsiray. Nisy ihany koa ny fanomezana ny vatsitsinjo ho an'ireo trabona tany an-toerana. Ny fijerena ny fahazahoan'ny mponina rano fisotro madio amin'ireo faritra lasivatra ny Rivodoza no isan'ny ataon'ireo mpiara-miombonantoka laharam-pahamiana araky ny nambaran'izy ireo tao aorian'ny fitsidiana tany Mananjary. Miantarandriana. Taorian'ny fijerena ny zava-misy tany Mananjary ny totosain'ireo mpiara-miombonantoka, isan'izany banky iraisam-pirenena, UNICEF firenena mikambana na ny avy amin'ny gouvernemanta allemand. Naneo ny fahavononana anoana ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ny voina nateraky ny Rivodoza Batsiray izy ireo. Mizara maromaro ny atao laharam-pahamiana, isan'izany ny famahana ny olandrano. Avec les évaluations qui sont en cours, cela nous permettra de mieux apprécier le niveau de dégâts.
ahafantarantsika ny fahavoazana misy ny tomba na efa mandeha amin'izao ilaina izany mba hifanaraka amin'ny filana sy ho famalina ny antso nataon'ny governemanta araka ny hitanay androany dia tena ilaina ny fisitrahan'nyponina rano fisotro madio satria miankina amin'izany ny zavatra rehetra misy ihany koa mazava ho azy ny fanohanana ahafahan'izy ireo miarina faran'izay aingana izany hoe manarina ny trano fonenany ny famboleny sy ny sisa ho anay tafiditra amin'izany ihany koa ny resaka lalana tapaka satria ireo rehetra ireo no ilaina fandraisana fepetra maika Une intervention d'urgence. Isan'ny lesoka niteraka fahabetsahany fahavoazana ihany koa ny farefona teo amin'ny lafiny foto-drafitrasa raha ny fanazavana iompana amin'ny fanarenana izany ihany koa ireo mpiara-miombonantoka samihafa miaraka amin'ny gouvernemanta malagasy. Pour nous, on va certainement focaliser au secteur de reconstruction. Ho anay banky iray sampirenena ifantoka betsaka amin'ny fanarenana foto-drafitrasa izahay hojerena ihany koa ny lafiny famokarana satria fa tiantoka no iainan'ireo tany-tsapam-boly amin'izao dia mila jerena ny tokony atao. La récolte, qu'est-ce qu'il faut faire pour penser à ça? Il y a d'autres solutions à trouver dans le futur. Je pense que nous tirerons les leçons de tout cela parce qu'il n'est pas souhaitable que les enfants restent. Maro ny vahaolana mila jerena amin'ny ho avy hitako hoe mila maka lesona amin'izao zava-misy izao ny rehetra satria tena tsy mety ny hoe hijanona tsy hianatra ela be ny ankizy amin'ny manaraka izany dia tokony ho fantatra fa rehefa hanangana foto-drafitrasa tahaka ny sekoly dia tokony foto-drafitrasa atao matanjaka afaka manohitra zavatra maro indrindra ny toetrandro tahaka ny rivo-doza ny foto-drafitrasa izay atao mitovy amin'izany ihany koa ny tokony atao rehefa hanangana toeram-pitsaboana sy ny maro hafa hitanay mantsy fa maro ireo foto-drafitrasa simba satria ilay foto-drafitrasa mihitsy no malemy izany mihitsy no jerena amin'izao ary hitadiavana vahaolana miaraka amin'ireo ministera tompona andraikitra raha ny tatitra mantsy dia 510 ireo faritra lasibatry ny Batsiray tamin'ity. Ce sont 15 régions qui ont été affectées. Aoriany tombana momba ny fahavoazana izay vinavinaina ho vita amin'ny faran'ny herinandro ity no ahafantarana mazava ny votoatin'ny fanampiana ataon'izy ireo. Etsekilan'izay nanambara ny ministry ny rano fa efa andalana ny fijerena vahaolana amin'ny famatsin-drano vonjimaika amin'ireo toerana mila izany saingy mbola misy ny olana amin'ny fanafainganana ny asa. Koa mikasika ny rano izay voalaza teo dia isan'ny blokazinay zany ny fahatapahan'ny lalana satria ny jiro moa iarahantsika mahita fa maro fahasimbanany ao tsy ho afaka andrasana ny avitan'ireo poto be dia be ireo vao andeha ny rano satria ny pompage miankina amin'ilay jiro zany. Noho izany dia mifanandinika zahay miaraka amin'ireto mpiara-miombonantoka reto fa mety misy autorisation na vol hélicoptère cargo zay ho resahana mihitsy amin'ny départementa mahakasika an'izay ny fanomezana azy autorisation malakilaky mba afaka hitondra groupe électrogène zany ho alefany mba ahafahan'le rano mandeha satria ny rano ny foto-drafitrasa zany zay milevina any ambany tany amin'ny ankapobeny tsy dia tena simba loatra fa le izy tsy afaka mifonctionne zany nataontsika hoe mahatonga ny olona rehetra atahorana mety hitarika fiparitahana aretina vaovao indray zay afaka fotoana fo zay zany lahara-pamehana zay dininay amin'izao fotoana izao. Jaivina efa nisy ny fanampiana mialoha hiatrena ny rivo-doza nataon'izy ireo saingy tsy nahenika ny fahavoazana izany. Ny antsony tokony hanamafisana ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ankilany ireto farany mba ahafahana misoroka ny fahatanjahana miompampana amin'ny loza voajanahary isan'izany ahitany sy ny maro hafa. Mahery ny 9 kosa ireo mpianatra tsy afaka mianatra amin'izao fotoana izao noho ny fahasimban'ny sekoly noho ny fandalovan'ny Batsiray. Raha ny tatitra vonjimaika avy amin'ny BNGRC tafiakatra manodidina ny 5 alina ankehitriny ireo trabona miantarandriana avatra. Miakatra trano ny tany fahavoazana noho ny fandalovan'ny Batsiray teto amin'ny Nosy. Raha ny tatitra avy amin'ny BNGRC androany tokony ho tamin'ny 2 ariva teo. Mahatratra 720 ireo namoiny noho ny fandalovan'ny Batsiray. 926 alina olona na tokantrano miisa mandina ny 227 alina no traboina. Raha mikasika ny fampianarana miisa 720 ny sekoly simba tanteraka, sekoly simba amin'ny ampahany 730 sekoly ravatafo tanteraka 550. Mitotaly 1,7 kosa ny mpianatra tsy afaka manohy ny fianarana noho ireo fahasimbana ireo. Ankoatr'izay, nahitana fahatapahan-dalana ihany koa tamina toerana 17 ary misy ny tetezana miisa 17 tapaka.
raha jerena ny tatra ofisialy ity atao fitovonany no misy trabona betsaka indrindra misy 7,703 manaraka azy ny tao amin'ny fatra Tsinanana 3,1 mahery. Teto amin'ny fatra Analamanga kosa nahitana sekoly Ravandrivodoza betsaka indrindra 7,900 manaraka azy ny tao Analanjorova 2,100. Kasika ny fahasimban'ny fotodrafitrasa ho an'ny fatra Aloatra Mangoro komina 3 no ahitana fatapahana Andilamena Rentreza, Vohimena Rentreza, tanàna Fololahy misy fatapahana amin'ny lalana Miarinarivo makany Andilamena. Faritra Mormani tapaka ny tetezana mampitoy ny Malalakialina sy Iadilanana, tapaka ihany koa ny tetezana roa ao Manandrina, ny iray mampitoy any Ambohipo sy Ambovombe centre, ny iray mampitoy ny Fokotany Ambohipeno sy Ambohipo. Tolanaro, faritra Nosy tapaka ny RN13 ao Bevilany sy Ancarrière. Atsimo Atsinanana misy fahatapahan-dalana ao Vangaindrano RN18 mampitoy ny Vangaindrano sy midongy atsimo. Faritra Atsinanana tetezana azo iray no tapaka ao Manakara, telo kosa ny tetezana tapaka ao Betizaraina. Ny any fitovonany ao Mangarivotra tapaka ny lalana RN12 mampitoy ny Manakara sy Faravangana. Maro ihany koa ny fahatapahana ao Matsiatra Ambony, taika ny lalam-pirenena fafito ao Ambalavao sy Ambohimasoa, ny RN42 ao Fianaratsoa, RN2 ao Ambalampera faharoa Isandra. RNT8 kosa ny tapaka any Morondava faritra Menabe. Ny ao Vakinankaratra ny Miandrarivo tapaka ny tetezana Andranogoka makany Mandrarivo. Tetezana valo no tapaka amin'ny faritra Vadivavy any Mananjary, Ambohin'ny Aonana, ary any Iorombe misy ny fahatapahan-dalana ao Ranotsara, lalana miditra ny komina, tapaka tahak'izay ihany koa ny tetezana Sakamay. Ny antso ny tokony hanafainganana ny fepetra raisina manoloana ireo fahasimbana maro ireo ankilany solombavambahoaka voafidy tao amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Ny lalana amin'izao fotoana izao dia mbola tapaka, ny azo lazaina izany dia mila jerena manokana distrika any Ambalavao satria tena anisan'ny tratra. Hitantsika any amin'ny sary ihany koa moa fa ny RN7 dia tapaka koa eo anivon'ny commune rurale Iartsera izay miala kely ny tanàna Ambalavao eo amin'ny 5 km. Ny zavatra tena ilain'ny mponina angany amin'izao dia ny jerevana azy manokana ny anampiana satria maro dia maro koa ny olona very vokatra, ny vary, ireo izay tsy manan-kely ofana izay mila tsy maintsy mitady toerana hipetrahana. Mahakasika ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray izay agent dia navesatra ny favoazana ho an'ny distrikany Kongo miisa 970 ireo namoniny ainy raha ny vaovao ofisialy voaray fo ny solombavamboaka voafidy atao toerana gaetan Andriatsilavo. Namela takaitra lehibe ho an'ny distrikany Kongo ny fandalovan'ilay rivo-doza Batsiray. Isan'ny nagoavana ny fahavoazana ny amaron'ny renirano mamakivaky ny tanànan'ny Kongo. Ankoatr'izay, vita amin'ny rotsopeta avokoa ny 100 ny trano fonenan'ny mponina ka na maro ireo namoiny ainy. Ary tena nabely maty tao amin'ny distrikany Kongo zany dia lasa ny rano sy ny ravana trano. Ny akabeazan'le trano zany ny rodana dia voatsindry tao daholo le tompo-trano. Dia raha nisy eo am-pelantanako amin'izao efa 430. Raha ny trabona aloha efa 100 alina mahery satria ny eo an-tampon-tanàna fotsiny efa 400. Nefa ny commune rurale rehetrarehetra dibo-drano daholo eritrereto hoe hatramin'ny biraon'ny commune ny faniria izay avy toerana tafo sisa nompotra. Dia tena hoe tsy azo eritreretina mihitsy ilay fahasimbana sy fahavoazana distrikany Kongo. Raha ny tatitra voaray farany, misy 7 ireo namoiny ainy tao amin'ny commune Ambonivohitra Ikongo, 470 namoiny ainy tao amin'ny commune Ankarimbelo, 30 tao Antondinga, 7 tao Tanakamba, 2 tao Ambatofotsy, 1 tao Ambonanitromby, ary 1 tao Sahalanina. Raha totaly, misy 970 ireo namoiny ainy tamin'ireo commune voatanisa ireo. Taremarika izay miovahtrany no ny fiakarany rano any an-toerana. Nambaran'ireo tangalamena ao an-toerana fa tsy mbola niaina toe-javatra tahaka izao ny ao Ikongo hatr'izay. Ny ao Ikongo izay isan'ny distrika mitoka-monina no ny faratsian'ny lalana. Ravan'ny rivotra sy ny ora mikija naterak'ilay rivo-doza Batsiray ihany koa ny fonjan'ny Ikongo. Arak'izany, tsy maintsy nafindra ao amin'ny trano-tsekoly ireo voafonja amin'ny totaly 520 mamita sazy. Ankilany, ravan'ilay rivo-doza ihany koa ny trano fonenana ireo mpandarahany fonja. Drano tanteraka mitrihatra ny ina moa zany ny rindrina mahakasika n'ireo fonja ireo
ny efitrano misy ny vehivavy sy ny mineur ihany koa na ny quartier mineur sy ny quartier femme zany dia misany niara zay loza zay ihany koa ka amin'izao fotoana zao dia ao amin'ny lycéany Ikongo zany no nametrahana an'ireo voafonja zay misy 500 amin'izao amin'izao fotoana zao. Ny olana zany dia raha amin'izao situation misy atsika zao ny réhabilitation an'ilay fonja zany dia efa tena anano sarotra tanteraka. Izay anefa tsy afaka hitazona ny lycée mandritra ny fotoana maro satria afaka herinandro dia mety hiverina hianatra ny mpianatra. Efa misy amin'izao fotoana zao ny fifampiresahana amin'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra ny Kongo ny mba hanomezana ny centre culturel any atoerana zay anisany io angamba ny toerana lehibe indrindra ny Kongo afaka andraisana ireo voafonja aloha amin'izao fotoana zao. Eo am-pikarakarana sy fanamboarana io centre culturel any an-toerana io ny eo anivon'ny ministera ankehitriny ka apetraka vonjomaika ao ireo voafonja eo am-piandrasana ny vahaolana hafa. Tsy aivony, misy 720 ireo voafonja ao Ikongo ka miasa any ivelany ny sasany amin'izy ireo. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia miverina tsikelikely ankehitriny zotra nasionaly sy régionaly eto Madagasikara ankoatrin'ireo faritra izay lalovan'ny Rivodôza Batsiray ho ny ministera tompon'andraikitra. Mijanona ho zotra régionaly hatreo Ambalavao kosa ny lalam-pirenena fahafidy izay miainga eto Analamanga. Abraham Randriamanana. Mitoy ny fiatoany asa-pitaterana ho an'ny zotra nasionaly sy régionaly ho an'ny faritra nandalovan'ny Rivodôza Batsiray raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Voakasika izany ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, Irombe, Matsaitrambony, Atsimo Atsinanana, Vatovavy ary faritra Fitovinany. Ny fahatapahany lalana vokatry ny fiakaran-dano sy ny fahasimbana no isan'ny antony mahatonga izany raha ny fanazavana. Ho an'ny lalam-pirenena fahafito miala ny faritra Analamanga, mijanona ho hatreo Ambalavao faritra Matsaitrambony asa-pitaterana ho an'ny zotra nasionaly sy régionaly. Noho izany dia misy an'ilay rano mihoatra be ao Iaritsena vokany Ambalavao. Manaraka an'izany koa mbola tapaka ny lalana makany Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany iny. Dia noho izany dia izahay eto dia efa namela ireo mpitatitra hitrandraka an'izany zotra miainga eto Antananarivo eto amin'ny Fasankarana makany Ambositra, Fianaratsoa hatreo Ambalavao ary koa ny makany faritsy Menabe, Miandrivazo, Morondava. Andrasana hatreto ny toromarika sy ny fampahafantarana avy amin'ny tompon'andraikitra mikasika ny fisokafan'ny lalana ho an'ireo faritra hafa nandalovan'ny Rivodôza Batsiray. Miteraka fahaty-antoka ho an'ireo mpitatitra ankehitriny ny fiatoan'ny asa-pitaterana amin'ireo lalam-pirenena simba raha ny fanazavana. Miantso ny tompon'andraikitra hijery vahaolana sy hanatanteraka ny asa fanamboarana manoloan'izany izy ireo. Fa mpitatitra professionnel fa tsy akory zahay mpitatitra indray no handeha hamono olona raha ohatra ka hita fa tsy azo trandrahana lay lalana. Ohatra amin'izany raha sao misy rano rika be mety fokan'ny tomobile dia hamono olona, mety hisy lavaka tsy ampoizina, mety hisy tetezina tapaka. Manaraka an'izay dia mety hoe rehefa tonga eny amin'ny lelany tatana tapaka reny mijaly ny olona, mety tsy hahita sakafo, mety atory ela be eo dia aleo izy kokoa aty an-tanànana izy no mijanona toy izay hijaly any an-dalana. Tena manao antsoava amin'ny ministère des travaux publics sy ny tompon'andraikimpanjakana any amin'ireny faritra reny no mba hijerena sy hanafainganana ny fanamboarana sy reny lalana tapaka reny. Na eo azy izany, manentana hatrany ireo mpamily hitandrina sy hanaraka ny lamina petraka ny avy eo anivon'ny tompo-piantsonana manoloana ny fiatraikan'ny fandalovan'ny Rivodôza Batsiray. Izy kosa ny tetikasa iarahan'ny ministera maromaro ahafana mamorona toeram-ponenana mahatanty Rivodôza isorohana ny trabona maro eto amintsika. Eo am-pijerena ireo tany ahafana manatanteraka izany ankehitriny ny fanjakana ho ny sekretera mpanjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Io no nasaina. Trano Amanarivo no rava manerana nosy taorian'ny fandalovandreo andro ratsy teto amintsika. Trano izay niorina amina toerana tsy natao an'izany na ihany koa rafitra tsy araka ny tokony ho izy amin'ny ankapobeny. Manoloan'io, misy ny tetikasa-panjakana anorina trano mahatanty Rivodôza atao amin'ireo faritra tsy afabela isaky ny misy andro ratsy eto amintsika ho ny sekretera-panjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana izay ifandrombona ny ministera maro sy ireo vondrom-bahoaka itsinja raha-pahefana.
dia efa mijery koa zany a zay mety ho anampinany olona anaovana an'ireny karazana trano zany a ataontsika hoe urgence ihany nefa tokony maharitra mba hifanaraka amin'ny toetoetry ny fiovan'ny toetrandro hoe ahoana ny anampinan'ireo olona zay manana trano tsotra amina modèle tsotra ny resantsika mba ahafahana manana trano zay miaritra n'izay resaka cyclone amin'izao fotoana izao. Tsy ho an'ny olona rehetrarehetra akory satria maro ny olona mipetraka amin'ny toerana iva zany resantsika zay mety ho tratra n'ilay rano. Fa misy fanampiana, misy modèle jeravantsika mety ahafahana manorina ny tanàna any amin'ny toerana zay mety tsy tratra ny tondradrano. Iarahana miasa amin'ny commune miaraka amin'ny ministère ny fanajariana ny tany sy ministère hafa no mijery an'izany amin'izao fotoana izao. Any ambanivohitra ara zany dia mamoaka modèle tsika ahafahan'ny olona manorina trano mifanaraka amin'izay. Misy amin'ireo tranom-panjakana vorona orina ihany koa no simba vokatry ny fandalovana ilay rivo-doza Batsiray farany teo raha ny fanazavana hatrany. Be dia be aloha raha ny bilan azonay amin'izao fotoana izao na ilay resque any namorona zany na ilay hôpitaly mbola tsy nitokanana ary amin'izao fotoana izao dia efa misy fahasimbana satria mafy be ilay rivo-doza teo zany a dia izay ny ilaina an'ilay rehefa manao trano tsika tsy tenenina fotsiny ilay manara-penitra. Fa tena tsy maintsy atao manaraka ny fenitra ara teknika manaraka ny norme de construction zany mba ahafana miaro an'ireny fotodrafitrasa ireny. Ankoatra izay momba ny tetika asa transport par câble anomboka ny fiandohan'ny volana martsa izao ny asa amin'ilay linina orange raha ny fanazavana ary nampanarahana ireo lalana hita fa be pila sy ireo fanamariana avy amin'ny sekoly sy tamin'ireo fotodrafitrasa nazahoana fanamariana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niakatra 20 hatramin'ny 20 isanjato ny fandanin'ireo orinasa afakaba eto Madagasikara vokatry ny fahatapahan-jiro lava reny ho ny filohan'ny groupement des entreprises franches et partenaires manampy izay ihany koa ny fikasan'ny fanjakana anafaonany lalàna momba ny orinasa afakaba ionona saina. Isan'ny sehatra niara-ny fatiantoka vokatry ny fahatapahan-jiro miverimberina sy maharitra ora maro ireo orinasa afakaba. Ny tombony masokarena voatery nampiasa groupe électrogène sy solika ampandehanana izany ahafahana mihodina ny orinasa. Etsy ankilany tsy maintsy nahina ny fotoana iasan'ny mpiasa noho ifenany ny herinaratra io. Ny ampahany betsaka efa tsy miasa sabotsy lady donc tsy dia misy hoe manque à gagner fa raha ny manque à gagner resahana dia mbola mafimafy noho izay manque à gagner nateraky ny fahatapahan-jiro matetika tompoko noho ny manque à gagner tamin'ny sabotsy lady zay tena tao anatin'ny loza betsika. Niakatra eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 isanjato masokarena satria ho an'izay afaka nanao an'izany dia mampiasa groupy ny orinasa afakaba zay lafo dia lafo zany ny vidin'ny fampiasana an'izay groupe zay ny tsy afaka nanao an'izay zany dia misy apahany ohatra satria le groupe koa ho an'ny sasany tsy mazaka fa tsy ny ampahany fitaovam-piasana ihany dia misy apahany amin'ny olona zany miasa à temps partiel na amin'ny fotoana ampahany ihany miasany dia mienaraka izay koa zany mety karama mety ho azon'le olo zay mety ho fiatraikany ara-piarahamonina amin'ny vatana tompoko tena nendy raha zay ny filazako azy voendy ny orinasa eto Madagasikara tsy ny orinasa afakaba rehetra rery ihany satria samy mikaikaiky daholo no reny tsy fisina fatapahana herinaratra reny tompoko. Misy ny fifanarahana amin'ireo orinasa afakaba sy ireo mpiara-miasa amin'ny any ivelany raha ny fanazavana hatrany ka tsy maintsy fitaina ny komanda hitazomana ny fifampatokisana. Raha tsy izay olona amanitsy no mety ho very asa eto Madagasikara. Ankehitriny manodidina ny 5 alina sy iray hetsy ny isan'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa afakaba izay misy 240 mifondrina ao anatin'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires. Anatin'izany ireo orinasa misehatra eo amin'ny informatika, ny call center, ireo mpamokatra entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary ireo misehatra amin'ny lamba. Ankoatra ny olana eo amin'ny herinaratra ka sain'ny fanjakana foanana ihany koa ny lalàna momba ny orinasa afakaba eto amintsika raha ny fanazavana izay tsy ampirisika ny mpamatsy vola. Sahirana ny zone franche satria tadiavy ny fanjakana ho foanana ny lalàna mifeny zone franche. Ny fahazahoana iny zavatra miseho ankehitriny satria ao anaty lalàna mifeny zone franche dia misy an'le hoe stabilité fiscale ohatra na ahafahana manome visibilité ndreo mpandraraha isehatra ao anatiny io zao izy lasa ny anatin'ny loi de finance indray mifehy azy dia ny dikan'izany mety iovisa taona izy dia mety ho sahirana le fiantsoana le mpamatsy vola tonga hiasa ampiasa olona eto Madagasikara tompoko. Ny fiovana ao anatin'ilay izy zany dia nofoanana le lazaikeo le période de grâce ny olona le manao investissement voalohany niova ihany koa ny réduction d'impôt sur l'investissement. Ny zavatra tena lehibe ao amin'izay dia mifanohitra le izy
miohatra amin'le lalàna zay lalazaina fa loi d'exception fiainy zao ny fransa tompoko. Ankoatra izay taoriany fanampina ny tanterahan'ireo orinasa afakaba teny amin'ireo toerana misy azy ireo izay nahitana trabony. Nisy ihany koa ny fanomezana natolotry ny GEFP androany teo anivon'ny PNGRC, isany amin'izany ny vary, tsaramaso sy ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atantsika mahakasika ny orinasa Jirama, eo ihany koa ireo vaovao any amin'ny faritra ireo. Lalao antsika, lalao Telma 038 sy 034. Zaku Telma, zaku mahazo cadeau. Isaky mampiasa tolotra manomboka amin'ny arivo ariary ianao dia mahazo cadeau foana. Ie, mahazo cadeau foana. Na amin'ny numéro vaovao 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisarihana isan-kerinandro sy any amin'ny farany lalao. Fisarihana azahoanao finday avo lenta toy Poco F2 Pro, kit mbalik, TV écran plat isan-kerinandro ary moto Vespa mavomavo tsara be. Ndao ilalao e! Lalao antsika 038 sy 034. Za Telma, za mahazo cadeau. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Mahatratra 420 mégawatt ankehitriny ny famokarana herinaratra amin'ny groupe iray ao Andekaleka hoy Jirama, ankoatra ny fanarenana ireo fitaovana any amin'ny toerana no tsaraina ihany koa ny toby mpamokarana ao afara Anjanabram Randriamana. Mety hoe ankehitriny ny asa fanamboarana ny tobi-pamokarana herinaratra ao Andekaleka raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Taoriany fahavitany asa fanarenana ny groupe iray tany an-toerana, niverina ny famokarana herinaratra manodidina ny 420 mégawatt eo anivon'ity toby ity raha ny fanazavana. Groupe io mbola afaka mamokatra 4 mégawatt mihoatra an'izay 420 zay zany, mbola afaka ampiakarina 420 mégawatt fa amintsika amin'iteny izao izy aloha mbola tazomina amin'ny 420 zany en phase d'observation. Manentsika zany ny famerenana ny groupe faharoa izay eritreretina ahafahantsika mbola mamokatra ihany koa zany eo amin'ny 30 mégawatt eo. Rehefa tafaverina ny groupe anankiroa dia eo amin'ny 90 mégawatt eo zany ny herinaratra vokarintsika avy any Andekaleka. Ho famahana ny olana tsy fahampian'ny famokarana herinaratra ho an'ny RIA na ny réseau interconnecté d'Antananarivo. Ho asimpana vaozana ary ho ampitomboana ny famokarana herinaratra ao Farahantsana raha ny fepetra noraisin'ny avy eo anivon'ny Jirama. Miaraka amin'ny fanarenantsika ny Andekaleka dia misy tobi-pamokarana ihany koa zany faharoa izay mandeha amin'ny alalan'ny angova zavoazina ny rano zany énergie hydraulique ao Farahantsana. Amin'ity herinandro ity dia ny tanjona vonjentsika dia ny amokarana 7 mégawatt mialo Farahantsana zany amin'ity herinandro ity ka hatratra hatrany amin'ny 420 mégawatt. Zavatra tsy maintsy vitantsika zany ny vahaolana maharitra eo amin'ny lafin'ny famafana ny délestage eto amin'ny faritra Analamanga na ny faritry ny réseau interconnecté dia ny amokarana herinaratra mihoatra ny 420 mégawatt. Tsy aivina, nanomboka ny volana janoary lasa teo ary vinavinaina ho vita tanteraka afaka enina hatramin'ny 9 volana ny asa fanamboarana tobi-pamokarana herinaratra ao Andekaleka raha ny fanazavana. Iverenantsika kosa mahakasika ny rano fisotro madio dia niakatra ho 200 tapitrisa $. Ny fanampiny omeny banky iraisam-pirenenan'i Madagasikara ho fanatsarana ny fahazahoana rano fisotro madio eto amintsika. Isan'ny azo izany Grand Tana Antsirabe, Antsiranana, Mahajanga, Fianaratsoa sy Manakarika eto Andriatsilavo. Raha toka mitetina 100 tapitrisa $, no natolotry ny banky iraisam-pirenena
ho fanatsarana ny rano fisotro madio eto Madagasikara tany aloha niakatra ho 50 tapitisa dolara izany ary amin'izao fotoana tafiakatra 200 tapitisa dolara. Faritra maro no isitraka ny tetikasa izay atomboka tsy ho ela. Tapaka zany fa dia 200 millions de dollars no atotona amin'ny fanatsarana ny rano eto amin'ny Grand Tana. Satria tsy nisy investissement natao. Zay mahatonga antsika mahita an'ireny bidon jaune eraky ny tanàna reny satria ny tombo ny tanàna ny réseau tsy ny tombo. Dia tsy maintsy ho ampiakarina ny production, ny vokatra avy aty, dia ampiakarina koa ny tambazotra hianaka an'ireny toerana rehetra reny. Hisitraka an'izany ny Grand Tana, ny ville d'Antsirabe, ny Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa ary Manakara. Io 200 millions de dollars io dia raha antsika maso moa fa any amin'ny 29 mars eo zany dia ivory ny conseil d'administration de la Banque mondiale dia anapaka azy fa ny gouvernement malagasy dia fanampandrenesy ny solo tena mahatry ny banque resapirenena fa dia fa ho azon'ny Madagasikara io 200 millions de dollars io. Ankoatran'ny fanatsarana ny rano fisotro madio avy voatany, miroso ny asa amatsiana rano ny faritra Atsimon'ny Nosy. Nisy araka izany ny fanaovan-tsony fiaraha-miasa eo amin'ny groupe Enara sy ny fikambanana misehatra amin'ny rano eto Madagasikara amin'ny alalan'ilay tetikasa Aquacere Resilience, tetikasa fisotonana rano mampiasa ny herin'ny masoandro, natao azona rano 100 metatra toratelo isan'andro ka olona manodidina ny 2,000 isan'andro ihany koa no isitraka izany. Ny République Arabe d'Égypte no anolo-tanana ny Madagasikara amin'ny alalan'io tetikasa io. Ny Aquacere dia iray monja amin'ireo vahaolana marobe ho an'ny famanany olana amin'ny rano any amin'ny faritra Atsimo. Izay defi dia ray ao anisan'ireo association marobe izay misalama amin'izany famanany olana izany. Ka efa ny fiaraha-miasa amin'ny tompona andraikitra ambaratonga anisany zany no tena imasoana satria zareo any toerana no tena mahafantatra ny toerana sy ny région sy ny faritra zany tena ho asiana an'ireo forage ireo. Zava-dehibe ho an'ny faritra sy ny mponina Atsimon'ny Nosy ny fisian'ny tetikasa tahaka izao, ialana amin'ny kere sy ny tsy fanjarian-tsakafo izay miteraka fahatrana ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy any Anjohy ihany fa na ny Anosy izay handalovan'ireny pipeline reny dia hahazo tombotsoa amin'ny asa io na ny Atsimonjefana koa tsika mahita fa na ny Ampania koa dia tsatsan'ireny tsy fitsandrano sy kere reny amin'izao fotoana zao ka dia mivela tsahatsany ny asa ataon'ny fitondram-panjakana ka dia faly de faly ny vahoaka ny Atsimo any atombotsika ny asa dia hoy zahay hoe sitsaka eto mantory ho valiana Ramatsiaro. Tsy aivina, efa nisy teo aloha ny pipeline ampotaka mirefy 700 kilometatra. Itarina io pipeline ampotaka io ka raha 5,7 alina ireo mpisitraka hiakatra tany amin'ny 9 alina ny olona isitraka izany ary mipaka any Belo sy Tsiombe. Eo ihany koa ny pipeline Mandare Sampona, fitaritana ny ranony Mandare miafara amin'ireo tanàna manakaiky ny Ambovombe. Raha toa ka 3 alina ireo mpisitraka amin'izany, ampiakarina ho lasa 5,4 alina. Ny pipeline Bemamba miainga amin'ny distrikana Tanimora manaraka ny RN13 manome rano hatrany amin'ny litoral. Ny pipeline Bemamba izay eo ampanaovana fanadihadiana ara-teknika amin'izao fotoana. Farany ny pipeline Efao, fitarihana rano avy ao Efao iafara ao Ambovombe, natao hanomezana rano fisotro madio any tanàna misa 700 mampisotro ireo biby fiompy amin'ireo tanàna ireo ary hanondraka lemaka amin'ireo faritra rehetra lalovany. Tsy misy ahina kosa ny forongatry ny andiam-balala amin'ity taona ity hoy ny manam-pahaizana izay tonga eto amintsika. Sambany tamin'ity taona ity no afaka isoroka andiam-balala i Madagasikara. Io no nasa. Vaofe milohan'ny fotoana ny mety ho forongatry ny andiam-balala eto Madagasikara amin'ity taona ity ary tsy misy ahina dia ho fambolenina. Ankoatra ireo teknisianina eo anivon'ny ivotoerana famongorana ny valala, tonga eto Madagasikara anampy azy ireo ny manam-pahaizana avy any ivelany momba ny fitantanana ny ady amin'ny valala. Nanomboka ny volana septambra teo ny ady natao raha ny fanazavana. On a pu prospecter depuis décembre. Hatramin'ny volana desambra no makaty, velarantany mirefy 17 tapitrisa hektara no vita fanaraha-maso. Voakasika izany ny tany Morondava hatrany Morombe ary ny avy any Atsimo hatramin'ireo toerana ahitana izany mianavaratra. Sambany tamin'ity taona ity no ny alohan'ny forongatry ny andiam-balala no nidrantsehatra isika fa tsy hoe izy efa mirongatra vao mamono. Nampiofaniny ireo mpiasa eo anivon'ny IFVM ary manohy ny fanaraha-maso ankehitriny.
ho an'ny tranga anymanja efa hitany fiafaran'ny herinandro teo fa efa foy ireo atody-malala fa tokony ho fantatsika fa tsy mbola afaka miditra antsehatra izay teknisianina raha tsy amin'ny 3e stady izany hoe foy avokoa ireo atody ka amin'iny no miditra amin'ny famindrahana ny ranom-panafody manaraka ny fanao siantifika ary matianina no fomba fiasa ankehitriny eny an-kianja. Le travail se fait d'une façon scientifique, d'une façon professionnelle sur le terrain. Nampitomboana ihany koa ny fitaovana nampiasaina sy ny tahirim-panafody ho ny tompon'andraikitra. Tsy hoe olona mandeha tongotra ihany eo dia na hoe mandeha moto ihany fa araka nambara teo misy hélicoptère anankiroa, misy ny pesticide ny rano fanafody entina mamono an'ireo ka rehefa tonga amin'ny fotoana mbola ao daholo ampy tsara tonga amin'ny fotoana ahitany teknisiana tokony miainga amin'izay ny hélicoptère amono an'ireo dia fafazany amin'io ranom-panafody io amonoana an'ireo valala zay ka tsy tokony teraka ahiahy be loatra sy tahotra ho an'ireo mpamboly ny fahitana an'ireny hoe kely vao teraka ireny. Manja be fandriana varatra ankazoabo ary iorombe ankehitriny no arahy maso akaiky ho iatran'ny teknisianina. Antony endrasana ho fohy avokoa ireo valala vao irosona ny famindrahana ranom-panafody pesticide. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mampitarazoka ny asa fampandrosoana any amin'ny distrikan'ny Mananara sy Maroantsetra ny fitambaran'izy ireo amin'ny faritra Analanjorofo raha ny fitarainana Avoray. Araka izany dia mangataka ny hamerenana ny faritra Ambatsoa izy ireo. Mori Flori. Isan'ireo distrika farany lavitra ao anatin'ny faritra Analanjorofo ny distrikany Mananara Avaratra sy Maroantsetra. Tany aloha nahazaka faritra manokana ireto distrika ireto efa nankatoavina tamin'ny alalan'ny lalàna 450 tsipika ohatraohatra ray tamin'ny faha 4 aprily 2026 ny mahafaritra Maleotena ny faritra Ambatsoa izay hitambarany ny distrika Mananara sy Maroantsetra. Nofoanana tamin'ny alalan'ny didy ijivolana indray tamin'ny taona 2020 ka naverina natambatra tamin'ny faritra Analanjorofo. Niteraka fahatarana amin'ny lafiny zavatra maro ho an'ny Maroantsetra sy Mananara Avaratra izany trano fanazavana. Raha tsy koragna hoe andeha any Fenerivo atsika mandalo any Tamatavy aloha raha mandeha roplanina, raha mandeha lakana dia mandeha any Full Point zay vao mandeha Fenerivo lany fotoana be amin'ny ranomasina. Raha mandeha tomobily moa hitantsika roa andro vao tonga any Fenerivo dia mampitarazoko ny fomba fiasa aty amin'ny collectivité moa zay zavatra zay ka niverina fa raha tia fotona tia ny ametrahana ny région Ambatsoa dia tombony maventy be ho an'ny distrikany Maroantsetra sy Mananara. Notsipiny ny ben'ny tanàna ny Mananara Avaratra fa ny famerenana io faritra Ambatsoa io no lalana tokana ahafahana manatanteraka ny vinany filoham-pirenena dia ny fampandrosoana tsy mitanila. Ny rendez-vous-ntsika indrindra mo ny olom-bafitsy ny olom-batena agnatin'ny faritra anankiray dia hoe ahoana ny ampandrosoana ny faritra isany, ahoana ny ampiana président, ino ny teknika, ino ny tety zay tokony atao ahafahana zay ampandrosena. Agnisan'ny système araiky mahomby ny hoe fagnomezana ny région mitaoka ho an'ny district Mananara sy Maroantsetra. Zegny izy amin'ny ankapobeny. Raha hijery koa zegny raha resaka hoe ny critère izay tokony hafeny fepetra hazahoana ny région ny agnatin'ny district Mananara mahafeny zay. Na ikoragna isan'ologno atsika, na ikoragna ny fotodrafitrasa atsika, na ikoragna resaka toekarena izay hagnodigna io région io hanagna ny district Mananara Maroantsetra ny zavatra fanagnodigna zay. Managna valeur matanjaka izy Jirofo Lavany ahafahany mamelo ny tegnany. Miampy ilay fagnampela-potodrafitrasa be mino sy matoky zaha raha mahazo région mitokagna ny district Mananara Maroantsetra mandroso hengankengany kokoa io district io. Miliara maro ny tamberbidy azo avy amin'ny vokatra lavanily sy jirofo amin'ireo distrika roa ireo isan-taona. Tsy tantaratra amin'ny fampandrosoana eny fotony izany rehetra izany. Nandritra ny fionan'ireo olom-botendry sy olom-bofidy ary ireo hatangalamena sy ireo zokon'ny faritra tao Maroantsetra no nanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny filoham-pirenena ny hamerenana io faritra Ambatsoa io. Tontolon'ny sakafo kosa indray dia ho atsaraina ary ampidirina amin'ny sehatra matianina kokoa ireo olona misehatra amin'ny fanaovana mofomamy manerana ny nosy amin'ny alalan'ny championnat de Madagascar ny pâtisserie. Tsy hanavahana afaka mandray anjara avokoa ny rehetra ary manomboka ny 15 febroary
ho avy zao ny fisoratana anarana ny alarana efa zao. Ho fanomezan-danja ny fahaiza-manao ny tanora malagasy sy ampiakarana ny traikefa ny tanora misehatra amin'ny fanaovana mofomamy sy ny mofo isan-karazany. Isy ny fifaninanana iadivana ho tompon-dakany Madagasikara amin'ny fanaovana mofomamy sy mofo, izay eo ambany fiahin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana izay karakarainy ireo matianina amin'izany sehatra izany. Mizara ho sokajy telo ny fifaninanana izay ahitana ireo mpianatra alatsaky ny 12 taona. Ireo efa manana traikefa ary efa misehatra amin'ny asa, ary ao ireo maleo tena manao izany ho azy irery. Ny antony karakarana azy dia ny ampiakarana ny fahaiza-manao, anatsarana ny fahaiza-manao ananantsika eto Madagasikara izay hita somary mbola ambany amin'izao fotoana izao dia ahafahantsika zany mampiakatra avy kokoa ny fahaiza-manao zany any amin'ny fototra mihitsy hoe misy ny fianarana, misy ny ankizy tsy nianatra koa nefa fa toy izy dia miasa any anatina entreprise, zany hoe ny zavatra nataonay ezaka kokoa zany satria ny fampianarana fotsiny resana eto Madagasikara mbola somary ambany ihany koa le izy. Misy ny ankizy tonga dia mivatana misehatra ny asa dia natokana ho an'ireo ankizy zany nilatsaky ny 12 taona ny concours apprenti zany hoe zavatra voalohany izy eo eto Madagasikara izy io. Manomboka ny 15 febroary ny fisoratana anarana hatramin'ny 15 martsa ho avy izao. Aorian'izay ny fifantenana ny antota taratasy ary iroso amin'ny fifantsanana ireo mpiadana voatazona. Azon'ny rehetra atrehana ny famaranana ny fifantsanana raha ny fanazavana ireo mpikarakara. Présélection misy présélection ho atao ho an'ny indépendant sy ny professionnel. Zany hoe misy ny demi-finale izay mikarakaraina ihany koa dia ny finale moa zany izay mazava ho azy ho atao atao amin'ny Novotel amin'ny 17, 18, 19 volana juin. Zay zany ny programme manodidina an'ilay fifaninanana avergany fifaninanana voalohany izy io ho karakaraina eto Madagasikara ary izarana isaky ny fotoana isaky ny fotoana zany hoe izy championnat de Madagasikara zany ho karakaraina isaky ny fotoana manodidina an'izay pâtisserie sy boulangerie zay. Ny fahitana ny hafananan'i Madagasikara akora maro izay hitan'ireo mpisehatra no isan'ny nanaovana ihany koa ity fifaninanana ity, ary ny hanomezan-danja izany mba ho hita taratra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maninona raha manomboka izao mba hoentina mena valeur zavatra reo, maninona ohatra fotsiny raha hiteny zavatra tsotra mety tsisy fandraisana pâtisserie, maninona sushi fantatry eran-tany, maninona ny couscous fantatry eran-tany, maninona ny dia maninona antsika malagasy ny tsy mba manana zavatra ohatr' zay ny tokony ananan'ny tanora amin'izao zany. Zay ny antony anaovana an'ilay concours hoe mba hivelatra kokoa le tanora any amin'ny resaka famoronana, any amin'ny resaka fanomezana lanja ny produit eto Madagasikara, na dia ataoko hoe pâtisserie na cuisine araka tenen'i Julien teo azo sehatra koa na ny mpanao mofo gasy na ny zavatra ohatr'izany. Dia zay zavatra zay rehefa voafehy zay rehetrarehetra zay rehefa apita amin'ny tanora zay rehetrarehetra zay dia zay tsika vao miresaka an'ilay hoe impact, tokony misy impact zay na amin'ny resaka tourisme na amin'ny resaka économie ho an'ny Madagasikara. Hiditra amin'ny sehatra ambony kokoa ireo tanora mivoaka mpandresy amin'ity fifaninanana ity ary andray anjara amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena raha ny fanazavana ireo ampitsara amin'ity fifaninanana ity. Kasaina atao isaky ny 2 taona ity fifaninanana ity raha ny fanazavana. Tsy misy anavana fa afaka mandray anjara avokoa ny olona rehetra na any amin'ny faritra ary. Ka amin'ny page Facebook ny Chakanela Salon de la Pâtisserie et de la Boulangerie no misy ny andindiny makasika ny fisoratana anarana. Trangam-piarahamonina kosa indray dia lavon'ny fokon'olona ireo jolapano fanafiana atao amin'ny fokotany Ankarefo Gara distrika Toamasina faharoa. Tranombarotra vaventy no tena lasipatra izy ireo ka tratrany mivelam-pandroky ny fokon'olona izy ireo no afarany. Elana tsiny melomo no sary mavesatra ao anatin'ny afanadiny.
Ny trangana fanafiana miaro famonoana feno bibina tao amin'ny fokotany Ankarefikara any amin'ny tapany atsimon'ny distriktan'ny Tomasina Faroa ao anatin'ny commune rurale Ambototandroa. Ny maraina be ny sabotsy faha5 ny volana febroary lasa teo no nitranga ity fanafiana ity. Mpivady tompona toeram-pivarotana iray no lasibatra ary niafara tamin'ny fahafatesany ilay Ramatoa mihitsy noho ny velo marteau tamin'ny faritra manodidina ny lohany. Le fitantaran'ilay valako le nanatrika n'ilay action zany ny tampianan'jareo scotch ny vavany. Dia ny fatoran'jareo ny tagnany dia ny fatoran'jareo koa ny tendany. Fatoran'jareo ambony fandragna izy. Dia ilay valako moa karan'izany fatoran'jareo tongo sy tagnany dia nataon'jareo scotch izy. Dia ilay nabavako zany neky tsy ho voatazona indray ary namaly. Dia zay ny navian'ilay namono an'jareo anazy velo marteau daholo zany egny jiaby. Marteau zany fitaovagna nampiasaindreo. Marteau amilao vatagna jiaby mihitsy zany tsy ankifidy. Dia ny valako moa zany tsy navaly tratran'ilay fatotra. Izy tsy dia naninona loatra fa mitareny eny misy vocabulaire agnatin'izay manao fisafogna taty an-toerana sy tany andalovan'jareo dia misotro fogna zareo isaka ny toerana jiaby andalovan'jareo. Biscuit, misy tavoahangy jama, misy akanjo, zagny fogna ataon'jareo isaka mandeha mametraka raha karahan'izany isaka tany andehanan'jareo. Jusque zareo tratrany omaly dia mbola ohatran'izany. Nanjavona ny volamena milanja 20 grama niaraka tamin'ireo entana sy lela vola 7 hetsy sy 2 tapitrisa ariary. Misa 10 lahy ireo nanao ny fanafiana raha ny angom-baovao natao. Nanao ny fanaranty avy hatrany ny fokon'olona manampiavy ny mpitandro ny filaminana ravantany vao nahare ny mpiray tanàna ary nametraka sakana tamin'ireo lalana rehetra mba tsy ahafahan'ny navandoza mivoaka ny tanàna. Io faritra io raha teo izay tsy misy lalana ahafahana mivoaka raha tsy amin'ny alalan'ny lalam-by mandalo tetezana na mandeha lakana miazo ny lakan-drano ny mpangalana. Ny alina io sabotsy io ihany lavo ny fokon'olona ny rota amin'ireo jiolahy rehefa nifanehatra tany anaty kirihitrala raha toka azo sambelona kosa ny anankiray. Ny anankiray faefatra izay tratra tany anaty lakana miondra na makany Tomasina ny andro ny alahady maraina lasa teo ary lavo ny balan'ny zandary rehefa nifanenjehana. Ity farany izay voalaza fa tompon'ny fibaikoana ho an'ny ekipa mpanao ratsy iray manontolo. Ireo olona reto zany ny telefôna tratra tamin'ireo mpangalatra ireo ny iray izay atidohan'ny kotroka zany no mandefa SMS message efa hita ato moa zany mifandray zany zareo reo izy zany no maniraka zareo manao zavatra ataon'jareo. Nanao fanarandia zay omaly dia hita ato zany hoe alefany any amin'ny lalana tsy tokony andehanana zany zay sy le olona zay le olona enjehana zany dia mifandray zany zareo reo amin'ny alalan'ny telefôna. Raha vao tratra moa zany savena ireo telefôna tena mifandray tokoa ireo olona reo. Ty moa zany ny vola azo efa tsy izy jiaby moa zany izy io fa roanjato sy réal sy enina hetsy zay zany no azo amin'ny vola izay lasa. Mandraka androany mbola mitoy ny asan'ny andromasom-pokon'olona any amin'ny commune rurale Ambototandroa io mandra-pahitana ny naman'ireo mpanao ratsy. Ity commune rurale ity izay tsy nahitana fanafian-jolana nandritra ny 10 taonany maro. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia novatsiana fitaovana tamin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantika ny lycée teknika ao Antsiranana sy Ambanja. Tanjona ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana teknika eto Madagasikara. Gaeto Andriatsilavo. Fitaovana maromaro entina mianatra ho an'ny filière BTP no natolotry ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ho an'ny lycée teknika Antsiranana sy Ambanja. Fitaovana azo vokatry ny fiara-miasa tamin'ireo mpiara-miombonantoka. Ilaina ny fanohanana ara-pitaovana entina namafisana ny fahaiza-manao ny mpianatra, indrindra ny fampiasana izany amin'ny andrana izay atao rehetra. Anareo zandriko aby ho avy ny développement Diego anareo zio ty. Aviany zahay mihetsika mandeha mitsakaroka partenaire, collaborateur, sponsoring agnampy fanabeazana, agnampy lycée technique, agnampy formation professionnelle. Fotony za matoky fa anareo io aboaka izy ty, anareo matafaboaka izy ty. Mamaly ny vina faefatra ny fitondram-panjakana ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ny fiofanan'ny mpianatra amin'ny teknika tahaka izao. Ankoatra ny fampitaovana ny sekoly, nisy ihany koa ny fandraisan'ireo mpianatra izay hanao fiofanana ho raisin'ireo mpiara-miombonantoka ho toy ny mpiasa. Nangataka ny tokony hanavaozana ny efitrano fianarana ao amin'ny lycée teknika nisy olo-bavam-bahoaka voavidy tao an-toerana. Ny efitrano fianarana izay efa ratsy ary tsy nisy fanavaozana tao anatin'ny taona maro.
maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitohy ankehitriny ny fanatanterahany filoha frantsay Emmanuel Macron ny fionana amin'ireo filoham-pirenena sy tompona ndraiky mpanjakana ao Eropa Atsinanana ho famahana ny krizy mahakasika ny Ukraine. Niona tamin'ny filoha ukrainiana ihany koa izy tamin'ity androanyity fanadina. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis l'été 2019. Nanatanteraka fihaonana ara-diplomatika tamin'ny filoha rosiana omaly alatsinainy tao Moscou ny filoha frantsay mikasika ny krizy ukrainiana. Nanamafy ny fahavononany amin'ny fijirena vahaolana amin'ny alalan'ny fifampirarahana ny filoha Vladimir Poutine manoloana ny tsosikevitra narosin'ny filoha Emmanuel Macron raha nambarany ho fisorohana ny fisian'ny fifandonana ara-miaramila. Maherin'ny ray etsy ankehitriny ireo miaramila rosiana mitoetra ao amin'ny sisintany manasaraka ny Rosia sy Ukraine. Isan'ny fiapetra-takian'ny Rosia ny famerina ny faritra misy ny OTAN. Miantso ny fitondram-panjakana ukrainiana nanaraka ny accord de Minsk ihany koa ny filoha Vladimir Poutine ho fametrahana ny fitoninany any toerana. Itoy amin'ny fihaonana amin'ny filoha ukrainiana androany ny fidinana tanterahin'ny filoha frantsay ao Eropa Atsinanana ho fijerena vahaolana iraisana eo amin'ireo firenena voakasiky ny krizy ukrainiana. Président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manankatona vaovao tamin'ity androanyity ankasitrahana ianao nanaraka izany ankasitrahana ihany koa ireo teknisiana ao ambadika ao Jacqueline teo amin'ny asary Erika teo amin'ny aveo arery no nandrindra izany soafa tsara dolo. Belma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.